vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaiko anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandeteny izy mba miarabantsika rehetra atao anatin'ity tokantrano ity indray izay anaraka an'izao fandarana izao amin'ity maraina na hariva izay andrenisanao ny afatr'Andriamanitra eto amin'ity fahitalavitra sy onjam-peo ity ho ampitombonao amintsika tokoa ny fiadanan'Andriamanitra feno amin'izao fotoana izao ifampahery aminao eto ny tenako mandritra ny minitra vitsivitsy monja araka ny tenin'Andriamanitra moa dia milaza manao hoe fa ny tavan'ny sakaizany dia mandranitra ny tavan'ny sakaizany izany hoe rehefa mihaony atsika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra tahaka an'izao dia mifampahery dia ny azo antoka ary havana malala ao amin'ny tompo dia tsy maintsy isy fiatraikany any amintsika ny afatr'Andriamanitra tahaka an'izao ivavaka foy ny tenako mialohan'ny amakitsika ny tenin'Andriamanitra amin'ity andro anio ity ivavaka tsika tompoko raha eo misotranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo manana fotoana izay ahafahana mitoro ny teninao manambara ny afatraondray eto amin'ity fahitalavitra na ity onjam-peo ity na ato anatin'ny Facebook ato za manokana dia mahatoky ny teninao Andriamanitra fa mbola manan-kery ny teninao tany amin'ny andro ny famoronana dia teny indray mandeha monja dia nampiova zavatra teo amin'ny tontolony tsy misy teny indray mandeha monja dia afaka nanangana ny Lazarosy tamin'ny maty ary teny indray mandeha monja ihany koa no lazainao androany dia isy mipakta goavana be amin'ny mpiaino sy amin'ny mpijery amin'izao fotoana izao ny marary dia hosotranonao ny kelikely hery rehetra dia omenao hery be ary zay rehetrarehetra osaosa ny arabatana dia manomboka andray fahasalamana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen eny tompoko maky ny andalatsoloatra masina isika araka izay voarakitra ato amin'ny filazantsarany Matio toko fa 5:20 androany moa zany dia somary resaka zavatra anankiray lalindalina isika dia maromaro ny tenin'Andriamanitra ovaka itsika ka raha mba mety aminao dia mandraisa baiboly na taratasy ny stylo mba ahafahanao manaraka tsara ny fampianarana izany Matio toko fa 5:20 eo amin'ny andininy 1:30 no ovaka itsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe raha tonga ny zanak'olona amin'ny voninahiny raha ny anjely rehetra dia hipetraka eo ambony seza fiandrianany ny voninahiny izy ary ny firenena rehetra angonona eo anatrehany dia anavaka azy tahaka ny mpiandrondry manavaka ny ondry amin'ny osy ary ametraka ny ondry eo amin'ny ankavanana izy fa ny osy eo amin'ny ankaviany ary amin'izany ny mpanjaka dia ilaza amin'izay eo amin'ny ankavanany hoe avy anareo izay notahin'ny raiko mandovany fanjakana izay voavoatra ho anareo hatrizay nanorenana izao tontolo izao fa nona dia nomenareo hanina nangetaheta dia nampisotroanareo ny vahina aho dia nampiatranonareo tsy nanan-kitafy aho dia notafianareo narary aho dia notsaboanareo tao an-tranomaizina aho dia novanginareo ary dia amaly azy ny marina ka anao hoe tompoko oviana no hitanainao ianao ka nomenay hanina nanangetaheta ka nampisotronay ary oviana no hitanay ny vahiny ianao ka nampiatranonay na tsy nanan-kitafy ka notafianay ary oviana no hitanay narary ianao natao an-tranomaizina ka novanginay dia maly ny mpanjaka ka anao aminy hoe lazaiko aminareo marina tokoa arak'izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'reto rahalahiko kely ireto no nataonareo tamiko ary dia ilazan'iray amin'izay eo amin'ny ankaviana izy hoe miala amiko ianareo izay voaozona ho any amin'ny afo maritra mandrakizay izay voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjeliny eo amin'ny andininy fa 5:70 dia hoe
fahamaly azy izy ka na hoe lazaiko aminareo marina tokoa arak'izay tsy nataonareo tamin'ny anankiray amin'reto kely indrindra reto ny tsy mba nataonareo tamiko ary ireo dia hiala ho any amin'ny fampitsaliana mandrakizay fa ny marina ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Zay andalatsoratra masin'izay no anoko afatsika ny fampianarana amin'ity maraina na ny ariva zay andrenesantsika ny afatr'Andriamanitra ity. Jesosy Kristy tompo rehefa navitan'ny mission ny teto ambonin'ny tany, zany hoe ny fahafatesany teo amin'ny azo fijaliana dia nandresy ny fahafatesana izy no nandresy ny fahafatesana voalohany i Jesosy. Zay no tonga amin'ny Baiboly manao hoe santatra zay efa nodimandry ao amin'ny Kristy. Jesosy Kristy tompo no an'ny tokana nandresiny zany atao hoe herin'ny fiainatsita na ny herin'ny fasana na ny herin'ny fahafatesana izany. Rehefa vita zay iraka nampanaovan'Andriamanitra azy teto ka nanolotra ny ainy teo amin'ny azo fijaliana. Ary ny bokin'ny Apokalipsy dia milaza fa rehefa niakatra eo amin'ny voninahiny Jesosy eo amin'ny bokin'ny Apokalipsy toko 5 dia mialohany nandraisany ny fahefana feno lay tandroka fito misy ny fanafiton'Andriamanitra zay io irahanao amin'ny tany rehetra ozy no volazan'ny tenin'Andriamanitra dia naneo teo anatrehan'Andriamanitra ray izy ny rahany naseho any tao amin'ny teo anatrehan'Andriamanitra ray manao hoe vita ny iraka nampanaovinao aho. Jesosy tompo eto no miteny manavaka ny osy sy ny ondry. Ny ondry dia eo amin'ny akavanana ozy fa ny osy dia eo amin'ny akavia. Toetrana olom-bovonjy anankiroa reo, toetrana pino anankiroa azafady. Le tao akavia dia osy ary ny tao akavanana dia ondry. Ireo lay ondry reo dia sady tonga tamin'ny fibebahana nandray an' Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainany manokana, nandray ny fanahy masina, vita batisa, fa nampiavaka an'izy ireo dia izao tsy mitsahatra mihitsy tamin'ny fikelezanaina amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra, tsy nitsahatra mihitsy nanana fo mangoraka, nanana fo feny fitiavana ny asan'Andriamanitra, feny fitiavana ny mpanompon'Andriamanitra, feny fitiavana andreo rahalasy anabavy. Zay mantsy voalazan'ny Baiboly manao hoe ny fivavahana madio sy akasitrahana eo anatrehan'Andriamanitra dia ny mitsinjo ny kamboty sy ny mpitondra tena. Zany hoe ny fantoka bebe kokoa tsy tamin'ny famonjena ny tenany fotsiny fa tamin'ny famonjena ny hafa ihany koa. Za dia milaza amintsika amin'izao fotoan-tsarotra izao ny tena maniva an'Andriamanitra ary mizah toetra hoe iza ny tena mpino tahaka ny volamena marina, iza ny mpino tahaka ny varahana, iza no mpino tena zanak'Andriamanitra marina amin'izao vanim-potoana izao. Iza ny olona tena mahatoky ary iza ny olona mody mahatoky fa iza ny tena mahatoky. Jereo tsara fa ny zavatra nataony reto no heverina hoe ondry araka ny tenin' Jesosy reto dia tsy verimaina mihitsy, tena tsy verimaina, ary anisany nanadinana azy rehefa teo anatrehan'ny fitsaran'Andriamanitra. Satria ozy ny Petera voalohany toko 2:7 manomboka ao amin'ny ankohonan'Andriamanitra ny fitsaran'Andriamanitra. Zany hoe ny mpino zany dia ho tsarain'Andriamanitra araka ny asa zay efa vitany hoe inona mbo nataonao an'ny tompo, so dia variana fotsiny hoe bebaka ianao dia nangataka fotsiny. Fa teto anisany ozy tsy hoe fototry ny famonjena fa anisany nahavoavonjy ireto olona ireto ka nitenenan'ilay mpanjaka manao hoe avy mandovany fanjakana zay voavoatra ho anareo hatrizay nanorenana zao tontolo zao, dia voalohany indrindra nanao soa ho an'ireo madinika mino areo Jesosy. Zany hoe ira moa le madinika mino ao anatin'ny fiangonana ry havana dia misy olona mahantra. Ny tany dia tsy lozan'olo malahelo ozy ny voalazan'ny Baiboly. Misy olona mahantra ao, misy olona tsy manana ny kohanina ao, misy amintsika tanatin'ny tokantrano ity nefa pino na dia ao anatin'izao andro sarotra zao aza
de mbola verivery fotsiny ianao ny vary masisy fotsiny loka ny volanao tena mitobaka misy nefa na de 500 za tsy manana na de 5000 francs za tsy manana misy amitsika tena manaka tao fa saingy zao mihidy ny tananao tena mihidy mihitsy ny tananao za tsy teny anao hoe very anao fa te hampianatra anao fotsiny ao izy hoe aoka ianao manatsotra ny tananao satria zay ny volazan'ny teny soratra masina ireo olona izay nanao soa ho an'ireny madinika mino an'Andriamanitra reny de tsy very maina ny valim-pitiana zavatra anankiray faharoa de hoe izy zareo madinika mino an'Andriamanitra reo zarovy tsara fa toriteny ho an'ny olona marobe ty nataon'i Jesosy tompo tety ary nyresaka izy momba an'ireo apôstôly tao Petera, John, Jakoba tao anatin'io na Jodasy aza mbola tao anatin'io tao anatin'io daholodaholo apôstôly Bartomeo, i Andrea, izy 12 mirahalahy reo ihany koa nitodika tany amin'ireo no mason'i Jesosy hoe reo le madinika mino ahy zany hoe lay iraka ilay apôstôliny Jesosy lay mpianatra Jesosy zay voafidy anao ny asan'Andriamanitra ireo koa no tenenan'i Jesosy hoe madinika mino ahy na iza ozy manao soa an'ireo madinika mino ahy reo de tsy ho very ny valim-pitiana ary anisany ozy ateo na voavonjy an'reto olona ireto de nanao soa an'ireo apôstôly eto ary avana malaro amin'ny tompo dia ampatsiahatsika foana hoe ao anatin'ny fiangonana misy anao na ny fiarahamonina misy anao eny de misy olona sahirana misy olona tena sahirana eny raha misy ny azonao atao de andro fifanohanana sy fifanapino zao ho atsika pino ao anatin'ny fiangonana tadio tsara fa misy mpanompon'Andriamanitra misy pasteur zay mivavaka ao anao mikolokolo ny ara-panahinao manabe anao ary anisany ozy mba nandraisanao ny famonjena satria raha tsy nisy mpanompon'Andriamanitra mitolo ny filazantsara taminao tadio tsara fa mety tsy ho voavonjy ianao ary zao foana ny tadio ny fiainatsika de tsy maintsy mifamatotra amina ray ara-panahy tsy maintsy mifamatotra amina dada ara-panahy tsy maintsy mifamatotra amina mpanompon'Andriamanitra anankiray ny fiainanao ny fiainany Jakoba tsy maintsy mifamatotra tamin'ny Isaka ny fiainany Isaka tsy maintsy mifamatotra tamin'ny Abrahama ny fiainan'ireo apôstôly tsy maintsy mifamatotra tamin'i Jesosy teto ambonin'ny tany ny fiainan'ireo tamin'ny andron'ny Elisa dia nisy olona be deabe zay tao anatina mosary fa tsy maintsy nifamatotra tamin'ny Elisa ny fiainan'izy ireo ary zany no lala nitahin'Andriamanitra azy saroko tsara ao amin'ny mpanjaka farotoko faefatra anisan'ilay vehivavy manano tena ho alain'ny olona ho andevo ny zanany mirahalahy dia nitaraina tamin'ny Elisa mpaminany izy de zao miteny Elisa mpaminany manao hoe inona no anananao menaka kely eto aty zany ozy Elisa eto aty zany hoe i vehivavy io de nilaza manao hoe zaho izy de efa vehivavy matahotra ny Jehovah hatram'izay kanefa bokany troso tao anatina krizy be ny firenena tamin'izany fotoana zany fa ozy Elisa alovy le menaka de mirindrina varavarana de ataovy zay asaiko ataonareo de zao connecté tateraka tamin'io rainy ara-panahy io le raha vehivavy sy ny zanany rahalahy inona ny zavatra antanko ozy ianao no tahin'Andriamanitra izy nambin'Andriamanitra izy tsy maty mosary zany izy tsy maty mosary zany ary zay ny teneniko anao hoe amin'ny fotoana tahaka an'izao ilainy ianao connecté foana amina ray ara-panahy ianao satria zany ny volazan'ny tenin'Andriamanitra eto manao hoe zay rehetra nataonareo tamin'ireny madinika mino areny ho Jesosy dia nataonareo tamitsy koa ndao ny mba iresaky tsika ry hava natao anatin'ny baiboly ato misy ahatra malasa ny saiko ato misy ahatra malasa ny saiko atao anatin'ity soratra masiny ty liko atoko fahenina amby folo raha manana baiboly ianao iriko ianao mba andinika tsara nyty teny ty na de famakytsika azy liko atoko fahenina amby folo ny andiny fa 5 amby folo nisy lehilahy manan-karena anankiray ny akanjo volomparasy sy irongony fotsy madinika sady nanara-pofatratra isan'andro tamin'ny fahafinaretana ary nisy olo malahelo ferena anankiray atao hoe Lazarosy nipetraka teo anilan'ny vavadiny eo amin'ny andininy fa 7
ary raha nijaly tao amin'ny fiainantsika izy ka niandratra dia nahita ny abrahama teny lavitra sy lazarosy teo an-tratrany ary hoy izy niantsoka nanao hoe ry abrahama raika ao mamirafo amiko ka irao lazarosy mba hanomboka ny teny ro ratsan-tanany amin'ny rano mba hambakatsika ny lelako fa afadiranovanao eto amin'ity lelafo ity fa hoy abrahama anaka tsaro fa ianao efa nazo ny zava-tsoanao tamin'ny andro ny ainanao ary lazarosy kosa ny zava-dratsy fa ankehitriny izy no ampifaliana ty ary ianao ho fadiranovana dia ato amin'ny filazantsarany likoa ihany a toko fahasivy amby folo filazantsarany likoa toko fahavalo amby folo aloha toko fahavalo amby folo ny andiny fatelo amby roapolo ny andiny faharoa amby roapolo ary rehefa nandre zany jesosy de hoy izy taminy mbola diso zavatra ray loha ianao amidiny fanananao rehetra ka omeo ho an'ny malahelo dia nananrakitra ny an-danitra ianao raha vy manaraka ary rehefa nandre zany raha lehilahy dia nalahelo loatra fa nanakarena dia nanakarena izy vakitsika farany a ny liko atoko fahasivy amby folo dia eo amin'ny andiny fahadimy ary rehefa tonga teo jesosy dia nendrandraka nanao taminy hoe ry zaka io sy midina faingana fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao ao an'io de nidina faingana izy ka nampetranao azy sady faly ary raha nahita zany izay rehetra dia nymonomonona lasa nandeha antrano amin'ny lehilahy-mpanota izy fa zaka izy kosa nitsangana ka nanao tamin'ny tompo hoe indro tompoko ny antsasaka ny fananako omeko an'ny malahelo ary raha misy zavatra olona nalaiky tamin'ny fanambakana dia honerako avy efatreny izany ary hoy jesosy taminy anio no tonga eto amin'ity trano ity ny famonjena fa izy dia zanaky abrahama koa fa efa tonga ny zanako le tady sy amonjy ny very jereo tsara ny zavatra mitranga milahatra ato amin'ny bokyny likoa ireo tantara ireo eto amin'ity filazantsara ny liko toko fahenina amby folo ity dia misy tantaran'olona anankitelo eo aloha ny tantarany abrahama i abrahama dia lehilahy tena natahotra an'andriamanitra ary maty tao anatin'ny tena hoe nodimandry tao amin'ny tompo feno voninahitra feno fahasoavana ary maty miaraka tamin'ny arenany i abrahama tamin'izany fotoana zany nananana maizy azy i abrahama mandraka androany tanteraka tamin'ny abrahama le teny soratra masina manao hoe aminao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany ny anankiray faharoa dia izao nisy tantara n'ilay lehilahy anankiray mpanan-karena tao niaraka tamin'ny i abrahama teo ihany nanara-po tamin'ny fafinaretana fahavelo no i lehilahy io ary ny voalazany baiboly rehefa maty io lehilahy io dia tany amin'ny afo be tonga dia tany amin'ny afo be izy rehefa maty fa maty tao amin'ny afo be tao izy a lasa tany amin'ny afo be tany izy dia zao ny zavatra nahagaga ry havana nahita ny lazarosy izy eo atratra ny abrahama dia fantany mihitsy lazarosy hoe io lazarosy io i fantany keo i abrahama raha mandinika amin'ny baiboly ianao dia zao ny tenin'ny abrahama manao hoe anaka ndika an'ilay hoe anaka dia zao zanaky abrahama ara-panahy olona io zany hoe olona manana ny maizazy tao anatin'ny asan'andriamanitra maton'ny tenen'ny abrahama hoe anaka fa saingy zao ny fony tsy tao amin'andriamanitra ny fony tsy tao amin'i jesosy ny fony tsy mba tao amin'ny asan'andriamanitra fa ny fony tao amin'ny vola tao amin'ny arena ka rehefa maty izy dia nivarina anakany amin'ny afo be nisy an'ilay lehilahy anankiray ko novakiko teo lay izy amin'ny filazantsara liko toko fahavalo amby folo eno tsara ny zavatra teneniko aminao eto liko toko fahavalo amby folo dia hoy jesosy mantsy an'ilay lehilahy anankiray ozy lay lehilahy anankiray mantsy an' jesosy azafady mpampianatra tsara ho inona ny ataoko andovaky fiainana mandrakizay tandremo mididy ho jesosy dia nytany sainy teo daholo ny didy folo manajany andro sabata aza manao sanjavatra voasokotra aza mamono olona aza mijangajanga aza mety vavolombelona mandainga manajany dadanao sy mamanao dia nyrehare mihitsy le ranga manao hoe zany rehetrarehetra zany kosa aloha tena aza matahotra ianao ry tompo zany kosa aloha tena 20/20 zany e nefa nytandremako daholo zany fa ho jesosy zavatra ray lomonja sisa amidio ny fanananao dia omeno malahelo dia ananarakitra ny an-danitra ianao iny le ranga dia nanjombona rehefa nanjombona izy dia lasa nalahelo be satria manan-karena dia manan-karena loatra izy zany hoe misy olona be deabe mpanan-karena zany mpanam-bola zany nomen'andriamanitra fahasoavana manokana amin'ny arena sy ny vola tia andova ny fiainana mandrakizay saingy zao tsy manana fitiavana tsy mandondro volany no amin'ny fitoriana ny filazantsara tsy mba mijery ny mahantra tsy mba mijery mpanompon'andriamanitra dia
ho jesosy manao hoe mantsy Petera da zaka aminareo fa tena sarotra ny dina mpanankarena fanjakany lanitra izy tsy niteny manao hoe ny mpanankarena tsy ho tonga any an-danitra tsy zay mihitsy fa sarotra ozy satria raha vao nikitirana le fananany raha vao niresaka momba n'lay vola raha vao niresaka momba ny vola sy ny asan'Andriamanitra de ina ny zavatra sehozy ianao nanjombona le rahalahy ary za tena nieritreritra mihitsy hoe mety ho zao ny tenin'io rangahy io tena Jesosy rangahy tena tia vola reto apôstôly tena tia vola tena tsy mety kosa zao e zao ve le manaraka azy zao tsy mety zany raka fa aloako mihitsy tena manjompona de lasa de nandao an'i Jesosy io rangahy io zareo tsara nefa ny zavatra nitsanga ry havana fa ao ambadika kely io de nitranga ndray Zakaiosy raha vao nahitany Jesosy satria Zakaiosy ko mpanakarena mitovy am'ireo anankoroa reo ihany vao nahitany Jesosy izy tsy nisy keskilia fa tonga de izy de ny anazy nataony tonga aloha Jesosy raha misy zavatra olonaiky tamin'ny fanambakana tonga de onerako aby mailo izy satria le rangahy tato zany fantany tsara mpinamana tsara mihitsy reo le lelam-panakarena tao tamin'ny liko toko fa 8 sy ny toko fa 7 sy le lasany amin'ny fahaverezana io mpinamana amin'ny Zakaiosy fantatry Zakaiosy reo de ozy Zakaiosy manao hoe le anankiray efa very any amin'ny afo be le anankiray nikitiany Jesosy ny arenany dia nanjombona ny tarehan'ny arainy de lasa izy nandeha de ozy Zakaiosy za kosa raha miona amin'ny tompo ny anana ataoko tonga aloha tsy ilaina mitaky akory iny fa tonga de teneniko manao hoe raha misy zavatra olona naiky tamin'ny fanambakana onerako avy evatreny zany raha ny atsasaky ny fananako zaraiky ho an'ny malahelo Jesosy ho tonga de resy lahatra Jesosy niteny manao hoe anio no tonga aminao amin'io no tonga am'ty tokantrano ty mifamonjena fa izy de zanaky Abrahama ihany ko ry havana za tena te ilaza aminao ny vola de mpifaninana amin'Andriamanitra ary matetika ny resa-bola ny manakana ny olona anankiray tsy hiditra amin'ny fanjakany lanitra nefa tena tokony ho tombotso ary fanomezam-pahasoavana manokana hoe ny olona anankiray manam-bola raha miara-miasa amin'Andriamanitra amin'ny fanitarana ny fanjakan'Andriamanitra lazaiko amintsika ny eto ny fanolazay ny mpanompon'Andriamanitra mpiara-miasa ny hoe matomba amandre fitoriana filazantsara tahaka an'izao anao atao anatin'ny tokantrano amin'ny alalan'ny tony televizion tony mitahiry ny ara-panahinao tsy de tombontsoanay loatra fa tombontsoanao satria ny fiangonana zao tsy misokatra de raha tsy misy antony de reraka ny ara-panahinao fa saingy zao kosa aza mahity tanany ianao am'izay azony tananao atao zay azony tananao atao amin'ny asan'Andriamanitra tahaka an'izao ny asan'Andriamanitra tsy maintsy mandeha foana ny fitoriana filazantsara tsy maintsy mandeha foana ny azakazaka tsy maintsy mandeha foana ary indray andro any de andre feo anao manao hoe avy anareo zay notahin'ny raiky io avy mandovany fiainana mandrakizay zay efa noamboarin'Andriamanitra atraminy nanorenana izao tontolo zao Jesosy tsy maintsy ho avy tadidiko tsara ny tantaran'le lehilahy anankiray mpanjaka malaza atao hoe Alexandre le Grand na Alexandre lehibe ozy tsika rehefa nadiva ho faty izy teo amin'ny 17 taonany nalaza vetivety izy de avy izy maty de zao ny teniny manao hoe rehefa finosina ozy ka maty soma tsara de ny tongotro sy ny tanako aza finosina de gaga ny olona hoe fa inona ny antony mpanjaka de zao ny teniny manao hoe tanapolo sy ratsambatana folo ahako sy ratsatongotra folo ny voako tao kibon'ny mamako de tanapolo ny elako eto am'izao tontolo zao fa tsy atondra na inona miala eto am'izao tontolo zao de rehefa maty tokoa izy de nataony olona zany de be dehibe ny nametraka fanontaniana de novaliana arak'izany teniny Alexandre le Grand zany zao anefany Andriamanitra de tsy manadino ny asa soa ataotsika rehefa ho avy Jesosy eny amin'ny raha any lanitra Andriamanitra de tsy manadino ny zavatra rehetrarehetra zay nataonao ho amin'ny asa fitoriana ny filazantsara raha ho avy ny tompondray andro any miorena tsara aza miova ny asan'Andriamanitra tsy maintsy atao ny fananganana ny tranon'Andriamanitra tsy maintsy atao na ho avy rapitso aza Jesosy na ho avy rariva tompo na ho avy amin'ty aliny ity de tsy maintsy manangana zavatra ho an'ny tompo foantsika ny fevin'ny tompo atoato tsy manakana atsika tsy hanao zavatra ho amin'ny asan'Andriamanitra na ho avy tampoka rehefa avy eo azy Jesosy de tsy maintsy mbola hanomboka ihany tsika zao de zao
amin'ny fantarana ny asan'andriamanitra ny fananganana ny tranon'andriamanitra fanaparitahana ty fitoriana ny filazantsara amin'ny alalan'ny televizion amin'ny alalan'ny radio amin'ny alalan'ny internet amin'ny alalan'ireo fitaovatserasera maro isan-karazany ny tompo any hitantsika mahirezandrira tompoko ato izantsika izay leson'izay manaraka ny fotoana eto voafetra ihany satria dia be lehibe ny mpanompon'andriamanitra fandimbeto dia atreo aloha zany no azoko nambara tamin'ity andro anio ity vavakytsika tompoko raha eo misotranao amin'ny anaran'i jesosy voninahitra ho anao ny nafahana ny torony tenin'andriamanitra teto androany retolonreto tompo dia voatahiry amin'ny fahasoavanao raha ho avy tokoa ianao tompo dia raha lasa anabavy voavonjy ireo manam-pahamasinana manana fahamarinana voatolotra ho an' jesosy ny fiainany kanefa ihany koa tsy mikely aina amin'ny fiarah-miasa amin'ny fanjakan'andriamanitra zao mpanompo lasy mpanompo avinao zao amin'ny anaran'i jesosy amen ny tompo hitantsika tompoko mametraka ny veloma finaritra ho amintsika ho amin'ny manaraka andray ny tenako veloma tompoko l'impact. fo ravoravo amin'ny fo miramirana no iarabatrina antsika menakavy tafahoana indray atao anatin'ity fandarana mahafinaritra impact ity androany fiatraikany na l'impact zay filazantsika azy dia mety daholo any irasantsika momba ny hoe inona ny tena fiatraikany vavaka eo amin'ny fiainan'olo misy miravavy mihoatra miona eto androany Odette sy Hélène miaraba nareo miravavy miaraba tsika rehetra dia miaraba mifanaraka zao fandarana fijoroana vavolombelona zao inona ny zavatra nahazo anao zavatra nahazo ahy zany voalohany indrindra aloha natonga anahy vavaka teto dia nisy an'izay aretina kista tatan'ny gauche droite zay kista gauche droite ay teo an'heritaona teo natsapaka ny tena narary tany le izy dia rehefa namonjy le fotoam-bavaka ny atalata teto sy ny sabata dia namonjy délivrance dia mivavahana dia sitrana dia tao aorianan'izay tsy fanasitranana fotsiny ihany ny zavatra nataon'i Jesosy fa rehefa sitrana zany dia nandray fanapakevitra hoe za Jesosy hanompanao dia teo nisokatra daholo ny lalana rehetra ny aretina sitrana Jesosy nanokatra ny lalana rehetra ahoana ny nalalanao kista le tao amin'ny gauche droite nandehananao eo koa dia hoe misy kista ianao izy le valiny eo koa dia izy io marary ve marary tena marary manao ahoana metsika ohatrany hoe misy rivotra ve ohatrany hoe misy zavatra vato vatona zany tiany dia enonao marary mihitsy eny tena marary mihitsy na misakafo ary ianao zany tsy mahasakafo be dia be fa misakafo kely dia ohatra mivokovoko be zany foana tsy misy hoe fitsaboana nataonao ve tahotra natan'izay aloha hoe aloha tsaboana ohatrotr' zany fa sa tonga dia ozy izy na hoe nisy fotoanana la ny vola teo amin'ny 400 000 teo eo tena sa 600 000 fa tsisy fiatraikany temple izy moa za koa tsy nihinana le fanafody fa nanaraka an'le délivrance taty foana dia nisy fanetanana hoe nareo mbola mihina fanafody amin'izao atsara fihinanana fanafody fa Jesosy anasitrana anao dia natsahatra nanomboka izay dia nidoroko daholo le fanafody tao ambadika izay averina nanao eo koa tsisy tsony le kista tato fa nanjavina moa za tsy nihinana le fanafody tsony nanjavina le izy nanjavina le izy dia tsisy tsony le kista nanjavina dia nanahoana nefa le fanaitainana le fanaitainana nitsahatra hatramin'ny fanaitainana amin'izao tsisy marary le fanaitainana ny ala le kokoa nanamarina kokoa nanamarina hoe tsy hita tsony tsisy tsony dia tao ambadika izay ny bevokan'izy zanako efa taona iny efa taona iny amin'izao hoe tsisy manino zany tsony ianao izy ianao ara-salama be fa mitoejazy ianao za rehefa bevokan'izy zanako iny 3 mois avy nafantatra hoe bevoka
nefa tena hoe nampijaly anao mihitsy le tena nampijaly mihitsy le aretina satria nazary ohatrany tsy mahasakafo zany fa vao misakafo kely dia maheno fanaitainana ianao mara délivrena ve tsy nisy hoe nietsika devoly reny tena mihetsika devoly tena tsaroko tena mihetsika mihitsy mihetsika manao mihetsika hoe tsy amelanay io raha tsy matinay vadiny io alainay pitehanay fiainana io miteny loatra mihitsy le devoly tena miteny mihitsy dia nao le mihetsika devoly reny ve ohatra hoe matsiaro teny ianao amin'izany sa misy fotoana matsary dia misy fotoana tsy matsary rehefa batainy efa anyrivo dia ianao ihany no miteny le ianao ihany no misokabava le devoly ao anatinao miteny dia ianao no le devoly ao anatiny dia reanao ihany fa izy mitena zany hoe vononay io ie misy fotoana reko hoe vononay io pitehanay fiainana io satria tao anatin'izay zany za mijoro foana mandeha mivavaka foana hoe tsy ala aminao a Jesosy na sitrana amin'ity aretina ity na tsy sitrana dia tsy ala aminao fa hanompanao hatramin'ny farany dia tsy ry andro teo no mivavahanao anao dia isaky ny délivrena zany anao mihetsika foana mihetsika foana isaky ny délivrena le talata toandro amin'ny 12 sy rehefa le asabotsy a dia misy fotoana mihetsika foana dia ahoana no nahatsapana hoe tena afaka ianao afaka tsikelikely ve lesa tonga dia misy tonga dia afaka tena afaka fa tsy hoe afaka tsikelikely fa tena afaka hatrano tsy tadidina hoe tao anatin'ny firy andro teo ianao ny vavahana sa indray mandeha vavahana tonga dia natetitetika le délivrance talata io zany tena vonjeko foana nisy fotoana teo elaela ihany dia afaka 3 mois teo eo zany ato eleto nahita ny zavatra nahazo azy anao ahoana ny fahatsapanao ny fijerinareo le zavatra nahazo azy tamin'izany ny aretina nahazo azy ny aretina nahazo azy pastera tena nahikely izy a sady mangana be na nitareny ary dia izay raha gaga be hoe fa ahoana koa ary ty zobaviko ty mitoatra manoatra re dia satria rehefa le matalata reny le manao délivrance zay mpanao délivrance dia hitako izy dia gaga be nahita azy dia hoe ary tao mihetsika be zany io deto zany a dia le vadiko moa fa nahita azy aloha ary io deto izy hitako ampingoana fa mihetsika be dia hoe zany ve dia kanjo nahita azy tena ifampitolomana izy pastera tena ifampitolomana sady tena mitrifana be tena mitrifana dia sorana amin'ny tompo fa amin'izao izy sitrana tanteraka hitan'ny fianakaviana hitan'ny fianakaviana fantatry ny fianakaviana ny zavatra nahazo azy fantatry ny fianakaviana izy hoe nisy kista zay raha azoko mako zany izy tsy tena hoe teo ihany zany le kista hitan'le koa zany izy hoe oetiny kista fa raha azoko zany izy tena asana devoly mihitsy le izy dia lasa ohatrany hoe nanao n'le kista dia izay nanaovandrozy hoe lasa na izy ary lasa ohatrany hoe mihina miadana zany satria lasa miamiena tsy miamiena miana izy tena miana izy dia efa nanomboka délivrena izy dia nanomboka nahazo aina eo nanomboka mahazo aina nahazo aina mihitsy izy io zao laza odety teo hoe tsy fanasitratrina ihany fa nanomboka mba nitahin'Andriamanitra na ny ara-panahy ny tahin'Andriamanitra tao anatin'izay zay le mandefa toroteny iny pastera dia izay teny mpaminaniana rehetra tenen'ny pastera eo dia raisiko ampinoana daholo eny teny pastera reny tamin'izay hoe nareo izay mbola tsy manana trano fa mpanofa manana finoana azo trano dia niraisiko ampinoana le izy dia nahazo trano ahy amin'izao fotoana izao a efa 3 taona mahery eo zao nahavitan'le trano a tena voninahitra ho an'i Jesosy fa tao anatin'ny 6 mois nanaovana an'le trano a vita trano finition rehetra amin'izao zay tsy manofa tsony fa lasa mampanofa indray nefa efa mampanofa zay nefa talohan'ny vavahana tamin'ny mbola tsy tena nivavaka sahirana tena sahirana na fidiram-bola na ohatr'izany tena fa sahirana matsapa mihitsy ve nareo hoe sao dia hoe mba ezaka natao kosa nahavitanan'le trano sa mba tena tsapa tsy ezaka fa tena valim-bavaka fa an'i Jesosy mihitsy satria tsy trano ihany men Jesosy a fa nahazo trano nahazo tomobile manana tomobile 114 anankiroa zay amin'izao fotoana izao manomboka mety mihitsy manomboka tena mety mihitsy ny fiainana maraparantsika inona ny afatra azonareo miravavy ampitaina amin'ny mpijery atsika ny afatra ampitaina ho an'ny mpijery zany dia ny ady tsy maintsy misy fa ady tsy atao andresy anao io fa hoentinao fandresena manao zany ny ady zay misy ny ady tsy maintsy misy fa io ny lalana hitahin'Andriamanitra anao dia manompo ny tompo mifikira foana amin'ny Jesosy na inona zava-misy dia mifikira amin'ny Jesosy fa ho an'i Jesosy rery ary misy vahaolana rehetrarehetra Helena na sao dia manana teny farany manana teny farany
ao anatin'izao fizoronavolombelona zao za mbola ijoro rehefa manaraka fa betsaka misoatra natao nytombo tanko fa aloaloha ninazy lohany fa tsara miaraka amin'izay zao se misy zao anatin'ireny olona mijery reny zao maro ny fianakaviana any anay zao hitako hoe fa manomboka misotra amin'ny tompo fa manomboka miatao amin'ny tompo makato amin'ny fiangonana vaon'ny oloko daholo fa mba nirinay zany tena mba tonga so mahatsara daholo ny fianakaviana matsiaro afaka tena afaka na anatina tena fahaly miadana ny ara-panana ny ara-pitiavana zany tena matsaro hoe tena afaka tamin'ny aretina afaka tamin'ny aretina fahatrano korotana tokantrano raha ny fiainako taloha tena tsy nampino hoe isan'andro miady mivady korotana ny tokantrano fa rehefa nakingo teo am-pelantanan'i Jesosy dia nilamina ny zavatra rehetra nilamina fiainam-pitiavako amin'izao fotoana izao navadika ary hitako tena niova tanteraka hotain'Andriamanitra tsika mpijery tokoa mino fa nisy lesona lehibe azotsika andraisina androany tao anatin'izay fandarana zay hotain Jesosy tsika tokoa manaraka andray veloma tokoa vahaony olo andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance entsana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony olo vahaony olo nandeha fandeteny izy mba asitra